mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Fahamiraba antsika ry havako malala tratry ity alarobia fa 13 ny volana novambra ity. Ny mofinaina voalahatra ho antsika anio dia ny filazan-tsaramasina araka ny jaona toko faefatra andininy fa 7:30 ka hatramin'ny andininy fa 5:10. Jaona toko faefatra andininy fa 7:30 ka hatramin'ny andininy fa 5:10 vakitsika amin'ny anaran'i Jesoa. Ary maro ny Samartanina avy tao amin'izany tanàna izany no nino an'i Jesoa noho ny filazandra vehivavy izay nanambara hoe nolazainy tamiko avokoa izay rehetra nataoko. Ary rehefa nanatona an'i Jesoa ny Samartanina dia nangataka azy hitoetra tao aminy, ka dia nitoetra tao indroa andro izy. Ary maro koa no nino noho ny teniny ka nanao tamin'ireo vehivavy hoe tsy noho ny filazanao ihany no inonay, fa ny tenanay no mandre. Ka fantatra fa izy tokoa no mpamonjy izao tontolo izao. Ary rehefa afaka ny indroa andro dia niala tao Jesoa ka nakany Galili, fa ny tenan'i Jesoa no efa nanambara fa tsy misy mpaminany manandaza eo amin'ny tany. Koa rehefa tonga tany Galili izy dia nandray azy ny Galiliana satria efa hita ny zarery nataony tany Jerosalema tamin'ny andro firavoravoana, fa izy ireo koa mba niakatra tamin'ny andro firavoravoana. Ray maso no manamasinana ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Ity tantaran'ny Jaona toko fahaefatra ity dia miavaka ry havako amin'ireo tantara maro samihafa izay notantarain'i Jaona, satria Jesoa mandika, zay ny azo ilazana azy, izay mety ho mahazatra ny olona. Mahazatra ny olona dia ny hoe tsy mahazo mamakivaky any Samaria ny Jiosy rehefa andeha ho any Galili. Zay raha teo ny dikany teny hoe Galala, ny dikany teny hoe Galala dia manodidina. Zany hoe eo anelanelan'ny faritanin'ny Galili izay farany avaratra sy ny faritra Jodia farany atsimo no misy ny faritanin'ny Samaria. Samaria nefany maloto satria noheverin'ny Jiosy ho mpanompo sampy, ka rehefa andeha ho any Galili ny Jiosy na avy any Galima ka dia Jodia dia tsy mamakivaky any Samaria izy fa mipita ny Jordanina izy aloha ary manaraka ny moron'ny Jordanina, ary rehefa tandrifiny ny Galili indray amin'ny sisiny Jordanina zany dia zay vao mipita arabaky teny mihitsy manodidina izy. Jesoa nefa teto dia tsy nanaraka an'izay lalana mahazatra izay, fa nanao hitsin-dalana tao Samaria izy. Ary izay Jesoa manao hitsin-dalana izay tsy hoe fahalaina na sanatria, fa Jesoa nanao fotoana ampanahy tamina vehivavy Samartanina sy tamin'ny firenena Samartanina, tamin'ny fokon'ny Samartanina manontolo ary tamina vehivavy Samartanina izay fitaovana noentina ampiverina firenena anankiray ho an'Andriamanitra. Jesoa tonga ao am-patsakana, ary rehefa tonga tao am-patsakana izay kary izay vatantsika ny tantara dia tojo tonga tao ity vehivavy izay hafahafa, tsy mahazatra radio koa, tsy mahazatra satria tsy misy vehivavy matsaka rano amin'ny ora fahaenina amin'ny 12 atoandro zany. Zavatra tsy fanaon'ny olona ny matsaka rano amin'ny 12, tsy fanao zany. Amin'ny 12 zany efa andro fampiasana ny rano, efa andro fisakafoanana, andro efa noho zany dia tsy fa mitatao vovonana mahalana zany hoe tsisy olona andrasan'i Jesoa mihitsy eritreritra ho andrasan'i Jesoa am-patsakana. Iny anefa ity vehivavy ity tonga amin'ny 12 atoandro amin'ny ora fahaenina andeha hatsaka rano. Tsy mahazatra ny olona, ary zay metrahana fantany rehefa nanina re no dia amin'ny 12 atoandro no ity vehivavy ity no maka rano. Toa miafinafina ve amin'ny fotoana tsy ahitan'ny olona ve? Sa variana nanao inona izy ka ny rano indray no adinony? Sa inona no antony ara-moraly ve hoe te hitokatokana izy satria tsy tsara fitondratena ka fata-bahoaka
fa olona nanambady indimy, olona nanambady indimy zany zavatra fantatry ny fiarahamonina tamin'ny fotoan'andro zany satria tsy miafina zay ve nahatonga azy ho natsaka amy 20 ka tsy te ho hitan'ny olona, tsy te hiresaka amin'ny olona, sa nisy zavatra nahavariana azy, tsy ny hafa rehetra fa izao tsy mahazatra ny hoe amy 20 ora no matsaka ity vehivavy remim-pianakaviana ity vehivavy ity. Tsy mahazatra vately dia io koa Jesosy fa miresaka amina vehivavy ary mangataka rano. Tsy fanao ny hoe lehilahy ndray no mangataka rano. Tokony raha misy vehivavy de lehilahy no misintona ny rano. Satria ny fanjakana de lalina, mila sotonina, de Jesosy ndray zany lehilahy no mangataka rano am'ilay vehivavy. Tsy hoe satria vehivavy izy, fa satria fotsiny zao tsy tokony ny lehilahy ny manome fahasahiranana vehivavy. Zay mahatonga hoe vehivavy lehilahy ve ianao de angataka rano, ary indrindra koa Jiosy koa ve ianao de angataka rano amiko, zany hoe rano avy eny am-pelantanan'ny Samaritanina de maloto sy ny hafa rehetra. Ary dia asehon'Jaona fa nodingian'ny Jesosy, nioaran'i Jesosy zany zavatra maro samihafa zay mivato misakana tsy iaonan'ny Samaritanina tamin'i Jesosy. Rehefa nioaran'i Jesosy zany zavatra be dehibe rehetra zany de tonga nisy fanekem-pinoana nataon'ny Samaritanina. Ny faraika amby efapolo manao hoe tsy noho ny filazanao ihany no inoanay fa ny tenanay no mandreka, fantatray fa izy tokoa ny mpamonjy izao tontolo zao. Mipoitra teraka ny finoana, teraka ny finoana avako malala rehefa misy mpanompon'Andriamanitra izay manaiky hitory ny filazantsara, manaiky hanatona, manaiky hanafoana tena. Tsy tonga ho azy ny finoana, io finoana zay ataotsika hoe hita eny amin'ny isam-piarahamonina, amin'ny fiangonana de zao tsy mipoitra ho azy akory ny finoana. Marina loatra fa asan'ny fanamasina, asan'ny fanapaha-kevitry ny tsirairay ny finoana. Fa moa ve misy olona manaiky hanafoana tena tahaka an'i Jesosy ka hitory ny filazantsara? Moa ve misy olona manapa-kevitra tahaka an'i Jesosy hoe misy vato misakana maro isan-karazany kanefa de noarany zany hanatona ireto olombonjena ireto. Afako rehefa mitory ny filazantsara isika de indraindray isika mihitsy indraindray no mamboly vato misakana na mamorona vato misakana, na tsy isika mihitsy aza ny vato misakana indraindray. Am'izany antsoina hoe fitoriana ny filazantsara zany. Fa Jesosy eto izao tena nahavita nisongona sy nihoatra reny vato misakana ireny, de teraka ny fanekem-pinoana, teraka ny finoana, nisy olona ny voavonjy. Tsy fantatro zay mety ho heverinao ho vato misakana tsy ahafahanao miasa ho an'ny hafa. Tsy fantatro zay vato misakana mety mibahana ny tsirairay tsy ahafahany mitory ny filazantsara tahaka ny torian'i Jesosy tamin'ity vehivavy Samaritanina ity, ka nahatonga ilay vehivavy Samaritanina niteny manao hoe mba omeo zany rano zany koa de tsy heverina eto intsony, tsy atsaky eto intsony. Le avako karazana vato misakana maro lalovan'i Jesosy, ary mety mbola lalovantsika io. Tahaka zany voalohany de zao ny elanela toerana, ny elanela toerana. Raha tsika am'izany antsoina hoe mandeha mitory ny filazantsara na mandeha miangona fotsiny ihany indray de zao vato misakana tsy angonantsika mandrakariva ny toerana. Lavitra loatra, tsy mety aminay, tsy mahazatra anay, mety misy koa raha manao hoe tsy tanindrazanay, mety misy koa raha manao hoe ohatrany tsy mitovy amin'ny fombanay, sy ny sisa rehetra. Zay anefa tena asehon'i Jesosy hoe rehefa tena ao anatin'ny olona ny hetaheta hitory, ny hetaheta anatona an'i Kristy, ny hetaheta te hampanatona ny hafan'i Kristy izao mahasongona an'izany izy. Tsy ny elanela toerana ihany, fa izao koa ry havako malala, ny vato misakana amin'ny fiarahamonina, ny elanelana eo amin'ny fiarahamonina, ny fahasamihafan'ny fomba. Jesosy firazanana, ny Samaritanina sy ity vehivavy zay voaresakitsika ity hafa firazanana, hafa fomba, hafa kolotsaina. Nioaran'i Jesosy zany, nioaran'i Jesosy zany
ary tsy gaga isika raha tonga ny potra ny finoana ny fanekempinoana. Ndraindray tsika lavako malala amy lafin-javatra hoe fiainana isan'andro de zao, ndraindray ny fombatsika no ataotsika lasa lohan'ny fomba ny filazantsara. Ary rehefa ny fombatsika ny lasa lohan'ny fomba ny filazantsara na lasa lohan'ny filazantsara de tonga vato misakana ny fombatsika. Rehefa ny fomba mampanao tsika, zava-dehibe ny fananatsika kolotsaina jedikevitra zany. Zava-dehibe ny ananatsika ny maha izika tsika, ny tenitsika, ny sotoavina zay nomenatsika, jedikevitra zany. Fa nomen'Andriamanitra atsika. Fa izao kosa misy amin'ny fomba zay mety ho mahazatra atsika, misy lafin-javatra maro samihafa am'izay mety ronono ovantsika, vato misakana. Tsika tsy afaka handray na hizara ny filazantsara. Vato misakana tsy afaka mahatonga atsika tsy afaka mizara na mandray ny filazantsara reny rehefa ataotsika lasa aneloha atsika, lasa aneloha ny filazantsara. Ary dia hitatsika ny toerana maro samihafa zany raha lay ravako malala. Be dehibe ny olona mbola manao zava-dehibe ny famadihana. Tsy ny fomban-drazana rehetra akory de fanompo-tsampy. Tsy ny fomban-drazana rehetra akory de ratsy, fa misy fomban-drazana manakana atsika tsy handray ny filazantsara. Ary be dehibe zany. Be dehibe ny hoe aleon'ny olona ny fomban-drazany, aleon'ny olona ny fombafomba ny tozay ny fivavahana. Tsy maninona akory ny fiazolatsika zay mety ho maha izika atsika averina indray mandeha, tsy olana mihitsy zany. Fa ny alohan'izay de zao ny filazantsara. Ary tazoninao zany rehefa tsy mifanohitra amin'ny filazantsara. Mila songonana ry havako malala, mila ioarana ndraindray izany fomba zany mba hahafahana mandroso. Fa raha tsy ioarana zany de manjary vato misakana. Ary betsaka ao amin'ny fiainantsika andavanandro ny fombafomba maro samihafa zay mety manakana atsika tsy afaka mitory ny filazantsara. Mety ohatra hoe rehefa rohitinao ny fitenenana ny teny de zao mety ho vato misakana zany. Hoe za tsy afaka resaka aminao satria tsy mitovy tenitsika. Mety hitrango zany. Any anivon'ny firenena anankiray na firenena maro. Ravako malala izay foto-kevitra tiany jaonona ho azo tsika am'ty tantara ty de zao, Jesoa de nandrava zay mety ho hevitra mampisaraka rehetra. Hatramin'ny elanela-tany, ny elanela-toerana sy ny fomba na ny tsy vitoviny. Fa ny fahatelo zay mbola noaran'i Jesoa eto ravako malala de zao, ny fitsarana mialoha ataon'ny olona. Lay ataotsika hoe ny olona de mandrakariva manana fitsarana mialoha, ny préjugé. Rehefa niresaka tamin'ity vehivavy Samaritanina ty Jesoa de gaga amin'ny mpianatra. Satria tsy nahazatra azy, ary nanana zavatra be dehibe tao anatin'ny sainy izy. Ahoana ary Jesoa no miala amin'ny mahazatra to miresaka amina vehivavy ao am-patsakana Samaritanina ary mangataka rano. Ravako indraindray ny ataotsika hoe ny fitsarana mialoha de matetika vato misakana koa tsy ahafahana mandroso. Ny vato misakana ny fitsarana mialoha zay mety ateraky ny fahafantaran-javatra mahazatra fotsiny ka de manjary mametraka ataotsika hoe supposition napetra-kevitra mialoha ka manjary tsy afa mandroso. Ary dia izay supposition na zay zavatra apetraka teny mialoha zay hoe fantatra hoe ka reny ange zao e, ka zao ange no izy de manjary ivato misakana izy reny amin'ny filazantsara. Satria inona tonga zany de zao tsy ampy fitiavana ny mpianatra. Matetika ny olona zay manana ataotsika hoe manao préjugé na fitsarana mialoha na koa malaky manao petra-kevitra mialoha na supposition mialoha momba ny olona anankiray de zao matetika tsy manam-pitiavana izy. Fa rehefa tena ao anatin'ny olona ny fitiavana dia misokatra ho azy ary manana fomba fijery madio sy mazava izy. Fa satria efa masaka tao anatin'ny sain'ny apôstôly fa fahavalo sady mpanota ny maloto ny ratsy toetra ny Samaritana noho zany de zao tsy mendrika akory Jesoa resaka aminy. Ary tsy iainon'i Jesoa akory inona mandany andro Jesoa miresaka amin'ity vehivavy Samaritana sy ny Samaritana ity. Kanefa ny fanohitra tamin'izay ny vokatra. Ravako malala ny vato misakana filovina filazantsara koa indraindray ny tahotra ty anatintsika
ny fitsarana melomana hoe sy reny ve de andray ny fitokina, reny ve sokajin'olo, reny ve de hivavaka, reny ve de andaniana andro, reny ve de iova, reny ve de reny maloto, inona nandehanana any, karazan'olo ohatr'ireny efa tsy mety tsony, na ry olona ry efa tsy mendrika tsony, mba tsy ilazana hoe ny mpitolona ray de mieritreritra ny tenany ho madio ary mieritreritra ny tany hitoriana ho maloto. Efa noharan'ny toetrandro zany efa taonjato fa sy ambin'ny folo. Zany toetsaina manao hoe ny mpitory masina ary ny toriana de maloto. Ekena fa masina ny mpitory mazava ho azy. Fa izao ny olona toriana koa dia mety afaka mandray ny fitoriana, ny filazantsara ka ho tonga masina tahaka anao. Ny antom-pisianao de izao hitory ny filazantsara amin'ny tsy masina mba hahatonga ny tsy masina ho masina tahaka anao, raha zany azo ilazana azy. Fa mety ifa madika am'izay ara nge iza moa milaza fa ny mpitory ho filazantsara dia masina tanteraka avokoa mihoatra noho ny sasany. Fa ny tian'ny tompo odantsika rehefa malala tsy ny fifampizaratsika na hanameloka ny tenanao, fa te hitaona ny tompo manao hoe rehefa miasa amin'ny finoana sy ny fitiavana ianao, na de zay hiverina ho maloto indrindra anatin'ny fiarahamonina aza de mibebaka. Rehefa ao anatin'ny mpitory ny filazantsara, rehefa ao anatin'ny kristianina, rehefa ao anatin'ny fiangonana, rehefa ao anatin'ny mpino fanetretena sy ny fitiavana, de izao mandaitra ny fitorinan'ny filazantsara. Ohatra mazava ny tenen'ny Jaona eto. Ary ny fahivatra rehefa malala izay nahatsapana nytony nahatonga nytony fanekem-pinoana itony de izao ny fanekendra vehivavy hizara. Ny fandrekendra vehivavy hizara. Ohatra vehivavy nanao hoe maro ary maro ny Samaritana natao am'izany tanàna zany nino an' Jesoa noho ny filazandra vehivavy izay nanambara hoe nolazainy tampoka avokoa izay rehetra nataoko. Inona le nataondra vehivavy raha jerena am'izay tantarainy Jaona ny fitondratena tsy mendrika. Zany hoe ty vehivavy ty zany de nijoro vavolombelona manao hoe nolazainy lelahiny avokoa ny toetra ratsiko rehetra ka de nino azy aho, fa andaoko mba ino azy. Zany hoe misy teraka ny fanekem-pinoana, teraka ny finoana anatin'ny fiarahamonina rehefa manaiky hijoro vavolombelona ny mpino. Ny kristianina tsirairay avy zany ity vehivavy ty dia samy hijoro vavolombelona. Tena fijoroana vavolombelona ny tenany manokana mihitsy. No zany afaka malala raha tiatsika, raha iritsika hoe hitombo ny finoana ao anatin'ny fiarahamonina, raha tiatsika hiatraika amin'ny fiarahamonina le fijoroana filazantsara toriana de zao miandry ny kristianina isam-batan'olona ny fijoroana vavolombelona. Firy ny kristianina manaiky hijoro vavolombelona tahaka an'ity vehivavy ty. Paoly de niteny manao hoe raha misy ny mpanota de zany lohany. Tsy midika akory zany, tsy mitaona anao akory zany hoe mandehana miakatra eny ambony tafitrano de ambarao amin'ny olona rehetra ny fahotanao, tsy zay loatra. Tsy zay ny tian'ity vehivavy ty tenenina, fa ny tian'ity vehivavy ty ho tenena de ny hoe Jesoa de mahafantatra ny zava-miafina rehetra, Jesoa de lay Mesia, Jesoa lay rano velona. Vitatsika ve mitovy an'izany amin'ny fiainantsika isan'andro? So de kristianina isika ka tsy mahatonga fanekem-pinoana amin'ny hafa ny fihetsikitsika. So de sanatria mety ho mifanohitra an'izay indray ny mitranga amin'ny fahitana ny fijoroantsika ny olona de manjary mety ho miemotra amin'ny finoana indray sanatria mahatafitohina ho Jesoa. Fa ny tokony ho izy de zao ny kristianina rehefa miaina ao anatin'ny fiainana andavanandro de manjary mahatonga mahatonga finoana, mahatonga fanekem-pinoana, mahatonga fiavaozana amin'ny fiainany tsirairay avy vokatry ny fijoroana vavolombelona ataotsika. Afaka malala sany teny ara ny Samaritana manao hoe ny tenana iny mandre ka fantatra fa izy tokony mpamono zao tontolo zao satria misy kristianina, satria nisy olona, nisy mpanompon'Andriamanitra manaiky manafoana tena, nanaiky nanetry tena, nanaiky nizara, nanaiky nandresy ny tenany, nandresy ny ny avita ny songona sy ny oatra zay mety karazana vato misakana, ary nisy kristianina nahavita ny zara ny fijoroany vavolombelony. De afaka malala mandehana ka mba manaova toy izany koa. Ivavaka sika. Tompo misaotra anao noho ny amin'ny
teninao zay manazava aminay fa teraka ny finoana ao amin'ny fiarahamonina, mitombo ny fiangonana, mitombo isan'andro ny olombonjena raha toa ka manaiky ho vavolombelonao zahay. Vavolombelona mahavita misongona ny fahasamihafana rehetra, vavolombelona mandresy izay mety ho vato misakana, mandresy izay rehetra mety ho elanelana na elanela-tany na elanelana amin'ny fomba maro samihafa. Tompo, nandrava ny hevitry ny fisarahana ianao ka mitaona anay hizara vaovao mahafaly, hizara ny filazantsara amin'izay rehetra manodidina anay, mba ahaterahan'ny finoana sy hitombon'ny mpino hatrany. Tompo, mivavaka aminao aza izahay, mivavaka ho an'ny kristianina tsirairay avy vita batisy mpalaifana tranony Tompo. Tao mba ahatsiaro fa izy ireny no fiasana, izahay no fiasana, mahatonga izao tontolo izao, mahatonga ny tsy mpino ho tonga mpino noho ny fijoroana e vavolombelona. Mifaharetana ny kristianina tsirairay, mifahalemem-panahy sy fitiavana, mivavaka izay Tompo ho an'ny tokantrano tsirairay avy, mivavaka izay ho an'ny firenenay izay toerana sehatra faritra hijoroanay mpino vavolombelona. Dia hamasino izay mba ho fanasina sy fahazavana ka ataona ny mpiray tanindrazana aminay ho anao amin'ny teny, amin'ny asa, amin'ny fihetsika. Hamasino izahay ary atozoroy mba ho mpandresy tahaka anao. Mivavaka izay ho an'ny tanora malagasy ao anatin'ny fianarana, ho an'ireo tanora tantsaha izay mivelona amin'ny fambolena, amin'ny asa tanana. Da io izy ireny Tompo, mivavaka ho azy ireny izay mba ho ambinina amin'ny fikelezana eny any avy izy ireny. Mivavaka izay ho an'ireo raim-pianakaviana sy renim-pianakaviana mamela ny ankohonana. Tehirisy Tompo mba hahatsiaro fanambinana sy fifaliana amin'ny fiainana isan'andro. De mitoera amin'ny tokantrano tsirairay avy ianao Jesoa, izao tokantrano mpanaraka ny ofinaina izao anie, ho feno noho ny fitaim-pahasoavana ao aminao Andriamanitra. Aminao Jesoa. Amen.